Miaravantsika daholo indray tonga soa ary manaraka tsy tapaka ny ASM TV. Androany isika dia hiresaka momba ny Corazem. Ny Corazem moa dia hita manerana Antananarivo ary efa misy koa any amin'ny faritra toana Antsirabe, Ambatondrazaka, Isokatra Tsiwela eo Toamasina. Hoentinay ianareo androany hitsidika ny Corazem Andoranfotsy sy ny Vato amin'ity fanadihadiana ity eo amin'ny sarany Safidy Rasoa Marimaka sy Tsilavina Andrianiaina. Ajustoko. Petra-petra. Mianatra toalareo roa, mianatra isan'andro, mianatra demi-journée. Izay ety amin'ny Corazem Ivato dia sampam-pampianarana anankiray mampampita ny ankizy amin'ny fanadinana ara-panjakana. Misy ny terminal, misy ny troisième ihany koa. Ao amin'ny terminal dia misy ny terminal série A ary misy ny terminal série D. Izay efa nanomboka nitra nanomboka tamin'ny septembre. Ary ihany koa izay dia manana mpampianatra efa zatra mpampianatra tanora dinamika. Ny mpiara-miasa ety Ivato ihany koa dia nisan'ny mampiavaka anazy tanora avokoa izay rehetrarehetra manana an'izany atao hoe tsikitsiky izany amin'ny fandraisan'olona, manana expérience amin'ny fandraisana olona, misy discipline ihany koa rano ho an'ny ankizy izay rehetra tsy afaka mianatra na tara izy tsy mianatra dia anisany efa mifandray amin'ny ray aman-dreny izany. Misy ihany koa ny boky izay hozaraina ho an'ny mpianatra rehetra, boky résumé na sujet type. Ny inscription dia misokatra foana izay isan'andro. Misy ny andro fianarana larobia sy ny sabotsy sy tolo ary misy ihany koa no mety ho tapakandro maraina araky ny safidin'ny tsirairay sy araky ny izay mahafaka ny tsirairay avy. Ny toerana dia tsy lavitra ho an'ny ety Ivato fa ety Mamory ato amin'ny lycée privé La Jonquille ary ihany koa mandray anao-mpitiavana izay mpifaliana izay tongava sotompo madiky ny ASM dia atokony tenanao ianao. Ny cours ASM Andoranfotsy dia cours natao an'ny manomana bac classe de terminale série SD. Cours mianatra demi-journée ary toute matière. Za aloha voalohany indrindra avy any Tuléar dia nanendrika aty Antananarivo mba hoe hianatra amin'ny ASM. Dia ny faniriako kokoa zany hoe mba asiana ASM koa ny Tuléar satria hitako fa tsara ilay ASM satria zokinay za zao manana zoky 3 dia samy afaka baka tato amin'ny ASM daholo zareo. Ny safidianako ny Corazem zany ny cousinenay nanala bac tato tamin'ny roa taona dia nahazo mention izy dia napresika anahy moa zany ny mamany zany hoe tatianay hoe mianara ao amin'ny Corazem Andoranfotsy fa tsara ao nampampianatra tsara mahafapo izay nampatonga nanosika na hianatra ato. Ny farany taom-pianarana dia misy ny fiarahana izay iarahan'ny tompon'andraikitra, ny mpanabe ary ny mpianatra izay atao any amin'ny espace Anjeva izay ahitana terrain maro isan-karazany ary misy ihany koa piscine izay natao ho an'ny mpianatra rehetrarehetra izay tena mahafapo satria malalaka dia malalaka. Ho anareo izay hanomana bac ary dia vonona indray anareo izay vitsivitsy ny toerana fa tongava malaky sao tara satria voafetra ihany ny toerana. Ny birao misy anay, ny toerana misy anay dia eto Andoranfotsy akaikin'ny poste ambony CSP2 koa madokiny ASM dia atokony tenanao ianao. Malalaka raha safidy ho antsika rehetra izay maniry nianatra ato amin'ny ASM. Misokatra foana fisoratana anarana ho an'ny Corazem rehetra manerana Madagasikara. Mandra-piona daholo indray areo.